Record FM manolotra anao mandritra ty herinandro ity. Tsy misy farany. Nosoratany Eli Relax. Dia ahoana zao ry zotaina? Fa ahoana? Fiza moa? Mody tsy mahalala sa tena tsy mahalala e? Tena ohatrany tsy tadidiko mihitsy a. Eny le feo aloha tsy vahiny amin'ny sofiko fa I Claire ihany re ty e. Claire? Eko. Claire. Fa taiza moa no nifankalalatsika? Ne ty e. Claire ekipa solide nama. Ataovy sérieux kosa e. Tsara aloha fa nazotaina namako akaiky be aza tsy nahafantatra akory e. Fa ahoana le ty e? Aza mampiresaka moa fa aza miteny mafy aloha fa mampirika ny olona. Andao ary aloha ka toerana atao amin'ny fivarotana composé ato dia afaka miresaka tsara tsika. Misy zavatra tsy milamina mihitsy ny resaka ataonako. Sady mamizana be koa le mijoro eto amin'ny lalan'olona eto ka. Ka composé no alaina sa lasopy? Aleo composé fa mampitady cabinet zany lasopy zany ka. Ny amany raha vao lasopy dia tsy maintsy bebe rony ny tiavako azy. Ay, ok. Mba anaovy composé anankiroa ane? Tena telo taona tsika izao ny tsy mifankahita. Fa ahoana aloha? Sao dia asiana samosa na nem aloha ny anao? Raha tsy manahirana anao aloha dia asiana nem re. Dia mba asio nem anankifolo ane le composé teo e? Somba misy briquet aloha fa tena tsy hitako ny ateto ka. Misy ty. To tena le boato trano tsigara misy sary voromahery miko iny. Zay a vao meno hoe Claire marina ianao. Fa za moa oviana ny nandainga tamin'ny zota iny e. Dia tantarao ary hoe nahatonga an'izao fivatare zao. Zao are tsy hivoko kely aloha sao adin'ny lako. 3 taona lasy zay nanafika tokantranona deba be. Za dia lahy dia Ravelo. Tsy adino? Tsy adino ka. Nareo sy Ravelo niditra tao anaty trano fa za niady tao anaty fiara efa vonona ny anaingy. Satria hoe za no mahafehy fiara tsara amin'ny fantsirana. Zay mihitsy. Dia rehefa tafiditra izay sy Ravelo dia nifanina taminay teo ambaravarana Tremalahy. Nambanan Ravelo ny basy sady nanontaniana izay fitoerany vola. Dia tsy niteny Tremalahy fa mivandravandra fotsiny. Sady ao any aloha ny sakafo e. Efa mihinana anie za io e. Taiza moa za teo? Le hoe nambanan Ravelo basy Tremalahy? Nambanan basy sady nanontaniana ny fitoerany vola. Kanjo nisy olona mipotra tery amin'ny varavarana anankiray. Tonga dia nitifirin Ravelo dia nidaraboka. Tamin'izay nefa dia nanararaotra ny kapoka ny tanany Ravelo Tremalahy. Ary latsaka tokoa le basy. Dia nifampitolona ny kodidy teo izy roalahy. Za tsy hitako izay atao satria natao ohatra sao Ravelo no voaveloko raha nikapoka teo a. Henoko tsara le feom-basy ary gaga mihitsy ara satria efa hoe tsy asiana tifitra no nifanarahantsika tamin'iny. Dia tsy maintsy nanainga satria nanjary nirehatra daholo ny projecteur rehetra nanodidina ny trano sy ny tamboho. Ary dia nianjaanja ohatran'ireny amin'ny andro atoandro ireny atao anaty fiara teo ivelan'ny vavahady teo. Nanomboka nitsoka sifle koa ny iray tanàna. Dia voasarangotro lera Tremalahy saritavan Ravelo ary dia niala tanteraka le izy. Izy variana nandinika ny endrika Ravelo iny nikapohako mafy tamin'ilay vitany an-tanako ny lohany. Ary dia nidaboka ho azy izy. Tsy maintsy mivoaka ny tsoko izay satria efa enina sifle lava reny tany ivelany tany. Dia tafavoaka ny vavahady izay. Dia gaga fa ny fiaran'ny lahy efa tery alavitra tery ny tazana. Ka tsy nanana safidy satria efa nisy olona tsiraray hitako ny voaka teny amin'ny trano hafa sasany teny. Samy niazakazaka namonjy maizina no nataonay sy Ravelo dia tafasara-dalana izay. Dia nanomboka teo no nifankahitantsika farany. Zana no izay nitsoahana tena nelakelako ny lobolobo taniko.
nanao izay nahatongavako tany an-trano ary sofa tsy mifanena tamin'izaniza mihitsy Za indray tonga dia tany Analakely dia napetrako tamin'ny sisiny fiara ary nandeha tongotra namonjy nitsofoka boaty angaro tamin'ny olona tao elaela. Avy eo dia nandray taxi iray tamin'ireo efa nijanona teo ivelany. Ny fiara netiko moa tsy fantatro izay nefa rano fiara nangalarina raha teo koa. Mbola pena lenay aleo amin'izao fa efa ampy kosa izay so dia vao maika ame matavy eo ihany. Dia toiziko kely ihany aloha ny tantarako tsy nivoaka ny trano ny tontolo andro fa mijery tele teo am-pandriana fotsiny na ny telefona aza ange nivonoko mitovy ihany izany tsika fa tsy mivoaka ny trano koa ako navoaka ny vaovao atoandro fa nisy fandrobana ny tapediana ary nahafatesana olona roa. Tratra ny olon-drano iray izay hita mazava tsara tamin'ny caméra de surveillance ny endriny rehefa voasiton'ilay norbaina ny sarotavany. Mbola teny an-tanan'ilay maty ilay sarotava. Ny namany kosa dia afaka nitsoaka ary efa karohana. Eny hitako tsara tokoa ireny vaovao ireny ary namadibadika tele mihitsy aza nanenjika vaovao. Tena faty antoka iray lavaka aloha ny antsika tamin'iny fa ny vola be ny kasaina tsy azo ny tena voatery nanao izay ny fiainana satria karohana fa nahafaty olona roa. Dia ahoana aloha ty momba ny fivana tarety? Efa mifanarana moa ny antsika hoe tsy mifanondro raha sanatria misy fahatratraranako. Na dia izany aza natahotra ihany aho hoe sao rehefa voatery ny encaissement mafy any raha velo dia ibaradaka nanondro antsika teo. Dia iny dia naoriko ny entana izay tena nilaiko ary lasa nandray taxi brosy ny atao hoe express VIP tony nandehanako ary nandeha nakany Tuléara. Angamo efa fantatra hoe any no misy mpanovatare. Aza miteny mafy be eo no nefa akaiky ny faritra Tuléara dia nifandona tamin'ny camion mpitondra solika iray ilay fiara nandehanako ary samy mivarina mpididy tany anaty antsana dia samy mindrehatra fa ny fahagagana dia olona telo sisa izay no tafavoaka avy tao anaty fiara. Tsara sanjily izany nareko. Naratra mafy daholo kosa aloha izay telo ny antarehako ny tena ravarava mihitsy sady naratra be ny nisy may ihany koa. Za nefa tena tsy verisaina fa conscient tanteraka tena niatra manaina mihitsy ny fiaretana sy narary tamin'izany Tafavoaka ny fiara rehetra sa nisy mpanafitra avaty velona nareo? Nisy lehilahy iray fiara taminay izay dia naratra be izy fa mbola navita ny sitona nay mivoaka tao. Io lehilahy io natelo nisanay ny tombony afaka dia lasa niataka lavitra arak'izay natao izay dia tavela tao daholo ny olona sisa rehetra. Fa angamo tsy mipoaka izany hoe camion feno solika izany raha mirehatra. Izay anio andeha hidina fa izy andeha hiakatra avy nanatitra solika dia fanina ary tsy nahatsiaro saina raha tsy efa tany am-pandriana ny hopitaly. Didina bandy ohatran'ireny baolina ireny ny lohako ary tandrefon'ny masoko sy ny oriko sisa misy lavaka kely. Mitovy andrainy momi ireny izany raha azoko tsara. Tsy vazivazy eny izy notantaraiko anao izany. Verina ny saiko ary ny tonga tao andohako daholo ny zavatra nitranga rehetra momba ny lozam-piarakodia ary dia tena nahalala ny sotran'Andriamanitra ary tia. Izany ny herinandro manaraka vao hoe ampiasa telefonina fa tsy nahazo andry mihitsy intsony hatramin'izao moa izany. Ka mambolana ny tao amin'ny hopitaly ny toan'ilay coopérative mpitatitra ny lany rehetra isaky ny manao fitsaboana ny lohako ry zareo dia toranina satria tsy maintsy endana ho ny bandy manodidina ny lohako dia verenana finosina indray rehefa tsy matory iny aho dia nisaiko amin'izany manontany rery foana hoe roviana ary any samborina so dia nitonony ravelotany ary momba tena tsy nariva vaotsony mihitsy aho tamin'izany na ny andro sy ny ora aza tsy fantatro foana. Drino izany dia tsy nisy olona namanga na nikarakara mihitsy tany amin'ny hopitaly tamin'izany dia tsy nikaroko andrivy aloha ny fianakavianareo Ka angamo misy nafantatra momba n'izay fianakaviako za tsy afaka nitendra teo ny entako rehetra koa mahitany anatin'ilay fiara daholo tsara raha nitafy sisa no nela rehefa nesorina tanteraka mibandina ny didina ny lohako dia mbola nitazoma maherinandro vitsivitsy tao amin'ny hopitaly ihany rehefa afaka niteny dia nanontaniana momba hoe tsy fantatra mihitsy satria tsy misy ninina tetỳ amiko
raha tonga tao an-tsaindreny ny naka ny dia tanandry tsy maintsy fantatra hoe izy ty olony ty. Ny fitsaboana fotsiny ny lofosan'ny hopitaly fa tao tsy namakiany loha momba n'izany e. Mbola mifandrivotra be ny tarehako. Ny fiteniko aza mbola niraikitra be koa. Ny teniny anarako aho hoe Soazanan'i Claire, kanefa Suzanne Clara no nosoratana. Dia izay ny lasa anarana anatin'ny taratasy vaovao momba hatramin'izao. Soazanan'i Claire dia lasa hoe Suzanne Clara. Enjana koa izany vadiky ny tantara izany. Misy any aloha miasa hoe Cla amin'izao e. Fa efa tena mahatsapa hoe tsy misy zavatra nanelingelina tsy notarehako vao afaka niteny tsara. Dia izay vao nitondrana fitaratra izereko ny endriko. Sady tsy nateny any natahotra fa olona hafa tanteraka mihitsy ny hitako tao. Tarehan'olona roa tsy misy fandraisana mihitsy aloha izao hitako izao sy ilay Claire taloha. Dia tadidio tsara araka izany ara fa Clara. Suzanne Clara no anarako manomboka izao. Mitovitovy ihany anie ilay hoe Claire sy Clara e. Tena ela vao zatra sy nanaiky ny saiko hoe za io hitako amin'ny fitaratra io ange e. Normalina be izany fa na zaza izao ne mbola mitadidy tsara ihany. Nanomboka teo aho dia lasa mino fitahian'Andriamanitra ary nanapa-kevitra fa hiova fa efa nataony olom-baovao. Ay fare tena tranga hafa kely izany zavatra nainandry izany. Ny feo sy ny fomba fitenindry tsy miova fotsiny izao no mampino aho fa raha niendrika dia sahala tsy mbola resy lahatra mihitsy ny masoko a. Somary ny botabota kokoa. Fantatry fa ny ratsy molay taloha ny endriko e. Kanefa efa mba velonaina salama tsara indray dia isorako an'Andriamanitra. Raiza indray izany moa izao ndry no mipetraka. Ny ambany vohatra ty ilay arany e. Efa lasa ponina any e. Atao fiereo kosa. Izay 3 taona izay ve dia nijanona tany foana? Aina vaovao, endrika vaovao, anarana vaovao, fiainana vaovao, fonenana vaovao, asa vaovao. Efa tena olom-baovao amin'izay izao aho e. Tsapako hoe mbola tian'Andriamanitra. Dia inona moa izany izao ny asa ataondry ihany? Misy sekoly tsy misy mpampianatra izay any mba mivoatra be ihany dia izaho mpampianatra ao. Eny e, safidy moa izany ko. Inona moa no azoko lazaina amin'izany io? Tena nieritreritra lalina hoe na zaho amponja amin'izao fotoana izao na zaho efa maty tamin'ny accident. Dia neveriko fa mahaizana azy nitranga tamiko izay. Tsy maintsy misy farany tokoa ngamba ny zavatra rehetra e. Aleo amin'izay aloha andefa dia misaotra betsaka tamin'ny composé. Dia valiana raha mahatsiaro. Merci Zotaina. Fa Roviana moa ianao io izany no hiverina? Herinandro ny izanonako eto ka. Mba mae numéro ana telefônina ary fa mbola betsaka ny zavatra azo resahana. Ilay taloha mantsy tena tsy mandeha intsony. Ty ary resy ilay numéro vaovao e. Raha zaho azao mbola tsy niala tamin'ilay bus teo iny angamba mbola aiza amin'izao fotoana izao. Mampiteny moana mihitsy tia embouteillage eto Antananarivo ity ka Claire aloha azo antoko fa efa tonga ao amin'ilay fotoana nomeko azy. Izy mantsy tsy mba tara fotoana izany mihitsy hatramin'izay niarahana niara-ny asa taloha. Hitanao izany fa efa io izy. Hoay, jery famantaranandro dia iny izy fa lasa. Aleo enjehana fa Roviana indray vao hiresaka aminy. Claire ino? Sao kosa ve namina reo vao tonga? Za angamba efa ho atsasakavy ny teto. Sady amin'izay tsy mba misy hipetrapetrahana akory eto. Tena azafady indrindra kifa ny embouteillage no nahatara. Andao sika minitsitra amin'ny fisakafoana mihitsy no andeha fa ao ho azo resahana tsara milamina. Kanefa dia ohatrany hoe maika be izany ery fiteninao azy tao amin'ny telefônina. Ay tsy maika akory fa izy azy izao vao tonga. Afetako aketo mihitsy indray no mipetraka fa sao misy mahay miresantsika. Aleo aloha hikomando jiosotro ny.
inona indray arahanketrehany le sotahiny ity. Zaho kosa aloha tsy mahavita tsony raha opération fanafiana ohatran'ireny taloha ireny no andeha ho resahana eto e. Miala tsiny amin'ny fihavanana raha zota Zao e, aza tapatapahana ny teniko dia tsy ho lava ny resaka. Miaino anao ny ambany lanitra ary. Misy namako anankiray izay miasany amin'ilay banky atsy ambony atsy, Ramax no anarany, ary nentin'ny sakafo tato aho tsy ela akory izay. Dia misy lehilahy anankiray izay koa sakafo tery amin'ireo latabatra ny joro-trano ireo. Ny momba n'io lehilahy io no resahany tamiko hoe Solofony ny anarany, miara-miasa aminy 27 taona ary 20 taona niasana tao amin'io banky io. Gestionnaire no asany. Io no tiany debanay indrindra fa tena matotra tanteraka hoy Ramax. Tsy misy okianina ny asany ary tsy mbola tara mihitsy sy nandritra n'izay 20 taona izay na dia 2 minitra aza. Tena tiany tanteraka ny asany. Misy maromaro ny gestionnaire ao fa rehefa misy tena manahirana izy dia izy no tsona fa tsy maintsy tavavoaka ny vetivety. Tena sérieux amin'izay ataony rehetra izy. Efa tonga aloha ity le jus fa le fasy fa zao que la saison no tena mahatsara azy ka. Ahoary, tsinitsinina. Tsinona. Dia tozako hoe Ramax tamiko hoe eo amin'io latabatra io foana izy no misakafo isaky ny atoandro. Ary raha misy olona hafa mipetraka azy eo dia ilazan'ny tompony fisakafoana hoe efa misy mipetraka eo azafady. Ka na dia congé aza izany ve izy dia aty ihany no misakafo atoandro? Mampilaza foana izy rehefa tsy ho avy ka. Ka hoe olona sérieux tanteraka honge izy hoa. Olona miresaka tsara mipiasa rehetra izy ozy Ramax. Tena tiany ny asany kanefa nilazainy fa ny vadiny mbola tiany no miasany. Vadiniko? Ka tsy normal kosa ve izany? Raha araka ny filazan'ny Ramax izany tsara bika sy manja ary tena manja izany vadiny izany. Ozy Ramax tamiko hoe efa hitako le vadiny fa izy no manja indrindra eto ambonin'ity tany ity. Tara amin'ny daholo rehefa atao hoe lehilahy ka mahiratra ny masony. Dia normal ho ara tena tiany ny vadiniko ary mety mahasaro-piaro azy mihitsy azako. Nga vitany hoe saro-piaro fotsiny. Laza fa mony tena hono ranamana raha ilozan'io vadiny io. Vao 30 taona koa mantsy hono lekaly. Ary rehefa ny tena hono lekala hoe misaraka raha vao mampirafy azy le rangahy. Fa 2 taona izay no nampivady andry zareo. Ka inona moa izany nidirako amin'izany ny aino an'izany ve ny tsy ho nalazaina fa maika be ohatran'izao? Teteny amiko izany zotahina fa hoe misy vehivavy tsara tarehy tsara bika indrindra fa tsy miteny mihitsy eo anatrehany. Ka alina fotsiny dia aza miteny mafy be. Tsy maintsy nilazaiko izay rehetra izay mba azondreny toy ny resaka tiako atao. Tiany lahy ho tafiana anga izany kialy izany. Sa le rangahy ny tafiana? Sa ny banky mihitsy ny tafiana? Izaho tsy manao fanafiana intsony araka ny efa nilazaiko. Kefa hoe kalma fotsiny ho hafa enoy aloha. Za miresaka amin'risy ny fitsioandrioany ka tena tapaka tanteraka e. Tena efa kokapo sisany mba hividianako an'ireny. Lazaiko amin'ireny fa matetika ny tsy misakafo atoandro koa. Fa inona fitadiavam-bola nataony lahatra amin'izay tsy ny rahantsika izay? Tsy nisy. Misy tary afaka resahana anao opération ihany fa tsy azo antoka ohatranareo sy ravelo. Tena tsaniko mihitsy ny resaka fandrobanalo. Mba ahoana tokoa moa izany momba an-dravelo e. Tena sy nanondratsika arak'ilay fifanarahana tokoa izy fa dia mizaka rery mivokatry ny ranana anao. Tena mifona aminy aho fa tena hoe izay izany ny fandehan'ny fiainanako. Momba an-dravelo gadra 30 taona no azony. Vao ny gadra 2 taona nefa izy dia narary. Ohatra ny tsy voatsabo araka ny tokony izy anefa. Ary dia maty tany am-pigadrana tany ny adala. Izany ve? Maty ve ravelo? Lazaina hoe izay ve izany no anjarany? Efa 2 taona izay izy no maty. Fisika mbola velona kosa tsy maintsy mitady an'izay velomana-trany. Ohatra ny lasa saina hoe za efa nahazo sazy saika maty. Ravelo koa izany efa maty mihitsy. Dia tena hoe mitandrema ihany anahy fa sao dia torony landra izao tsy misy maty tsy amin'ny andron'izany kosa hoe fa hono aky.
dia io zao be vola be io. aza mampimera angatia be vola hony ahy dia ohatr'izao ny paosiko na tia kiraro anaovako ty aza nefa mahamenatra fa mbola tsy afaka mividy soniny ahy. Ka zaho ary misy ketrika vetivety kely angatahako fanampiana avy amin'ireny tonga dia vola natapitrisany ao anatin'ny andro vitsikely monja. Tena mifona azy hotahiana tena tsy hanao fanafiana ohatran'ireny natao taloha reny tsony tsy misy resaka fanafiana na dia iray segondra aza. Eno tsara efa elaela ny miketrihako an'ity paky anankiray ity aingo tsy nety nahita olona mahatoky ara-miasa amiko a ka indri angamba no niangarany vitana hiaraka amiko sady tsara fitotona mihitsy izao fahitana andry izao. dia asa ohatrany ahoana roa izany fantatra avy amin'ny raha maksadao raha seny mamomba ny gestionnaire solofo satria miresaka tsara ry zareo. Fantatra fa andeha monjy mariazy any Antsirabe mivadiny solofo amin'ny laharbe ho avy izao ary ny zoma izy vao miverina dia eo indriny mba miasa vetivety adiny roa na adiny telo fotsiny ange. mbola tsy azoko mihitsy aloha hatreto ny tian'ny mpanoratra ho lazainy. Rehefa tsy eto an-tanàna ny vadiny dia ao amin'ity fisakafoanany ity no misakafo solofo dia miariva vao mandeha mody efa natoroko andreny ny latabatra fipetrahany mody mampiresaka azy io ndry ary manao an'izay sotroiny ka rehefa avy eo izy dia eto amin'ny hotely fandrem-bahiny Atsiambadikatsy miarah maka sary maro arak'izay azo atao amin'ny oampandrina atao vita tsara ny endriny sy ny vatany iray manontolo indry koa atao vitakona ny tarehy izany hoe tsy atao fantatra hoe izy io vehivavy io. Tena zavatsarotra kosa aloha izany asainareo ataonay izany finona ary mahasarotra azy rahantsika mandinika. Voalohany ny vadiny lazainareo fa tsara tarehy be ohatry ny anjely dia ataon'inona moa izay za. Faharoa raha olona sereo be izany ve dia mety ampisotroana mora foana eo. Fahatelo nga izy sary-bakolo ka hoe hoentina any amin'ny hotely dia anaiky fotsiny eo. Lety mpadininareo sady anga ilay fanafody fampiasantsika hatramin'izay rahana kely fotsiny ao anaty sakafony dia manaiky an'izay lazaindry fotsiny izy rehefa avy eo. Ay tokoa moa misy an'iny. Izay ilay hoe azo mody ara-baky teny. Tena resy-potsiny amin'izany tsy maintsy andinidinika ary mpiasa rehetra ao satria olona manana vady tsara tarehy toy ny anjely izany ve kanefa mampiaraka amina vehivavy tsy alehany. Fa angamo voatery hoe mampiaraka foana ny heverana ny lehilahy sy ny vehivavy miara-misakafo. Raha azoko aloha le fika dia ny anao chantage hakana vola ny ilana sary sa diso ny lazaiko. Tsy mila resahan'ny elakory ny zavatra dia tonga dia azondry tsara daholo. Fa ny tsy azoko anie dia hoe zavatra ohatr'izany ve dia tsy misy vehivavy afaka anao azy afa-tsy izahy. Any vehivavy aneo betsaka fa ilay matazona ny tsambaratelo tsy misy afa-tsy ndry maka sary fotsiny anie no asandry fa sisa izany manatanteraka azy. Fa ohatrinona ny alain'lahy amin'izany. Aza matahotra ny amin'izany ndry dia mitapitrisa ariary no angatatsika. Ndro tapitrisa ho andry ndro tapitrisa anankiray ho anahy ary ndray tapitrisa ambony metrika endra maksa satria izy mba nahalalana ny ranoseny marehetra kosa ka raha tsy tonga misakafo ao ary izy dia ahoany. Tsy mahandro sakafo any an-trano izany ho izy rehefa izy rery fefa azo antoka fa ho ao izy. Roviana moa ilay izy teo. Tsy maintsy vitanany alarobia ariva na alakamisy ariva ny mission indry satria any zoma efa miverina avy any an-danitra ny anjely. Mahazo ny vola indrindry alohan'ny andehanana mody fa sika angamo mifamitaka hatramin'izay niarahana ny asa izay. Ka irary fa mila vola aloha amin'izao ny tenanay.